La voix d'or. Alonareo fa ny anay tetsy akaikinay tetsy tokony nasiana mouchoir hain'ny ankizy loatra ny mampita an'le izy ary mino aho fa nahatsapany zany no ny ainan'izany akompy tsara iza no hiteny coach Fit merci i Sabrina ndry tena sady actrice ndry no mpihira ndry ary ndry mety ho mpanoratra koa any varina fa za tsy te hitanaka fotsiny eto amin'ny télé fa ka za zany tany trano no nijery anao dia nitanaka zany manko no misoka bavana izy dia eo dia mitanaka hoe ahoana reny ataon'ity tovavy ity fa manan-javatra be dia inona moa tsy izy to dia ohatranahy zany hianatra nyreny fihetsika hianatra mihitsy satria mitolefika ataoko fa hitomany nefa ke tsy mitomany indray tena hainao teatra mihitsy ka zay ny teneniko hoe actrice kely izy zany manko ny zavatra tsy ho haiko mihitsy hoe hanao film tsy ho haiko akia fa hainao tena ao ary ny feo grave zany anananao le abean'le izy tsy haiko fotsiny ianao rehefa manakatra zay zao no mbola tsy hitako teo fa angamba ho endrasana amin'ny hirantsika manaraka hoe ahoana ianao rehefa manakatra fa anananao ny feo anananao daholo zay tsisy tenena fa manjary anarery ity micro ty merci sotra betsaka merci Sabrina
rehefa ohatrao dia misy top 5 tsika androany antsoa hotononontsika zany ireo 10 mendrika indrindra androany raha ny fijerinay mpitsara azy tsy asiana tsisy noty akory le izy tsy milahatra akory fa zany hoe tsy voatonona voalohany koa ny voalohany fa anaky 10 fotsiny tafiditra ao anatin'ny top 5 zany reto voatonona manaraka reto ka anisan'ny voatonona voalohany ao anatin'ny top 5 ary dia valimbavaka afaka mandroso aloha valimbavaka tafiditra ao anatin'ny top 5 ihany koa Irinia tafiditra ao anatin'ny top 5 ihany koa Fifalina tafiditra ao anatin'ny top 5 ihany koa Sabrina ary ny mameno azy hoe top 5 zany dia Mikaela La voix d'or, la voix d'or, la voix d'or.